Nanazava mikasika ny fanendrena ny Libian'ny faritra folo ny Premier ministre Omer Bersika androany ho fitandrona ny filaminana ny fividianana ho avy no antony nanendrenan'ireo mpiasa-panjakana heverina tsy mandany izy ireo ary niarahana nanapaka tamin'ny filohan'ny tedezamita izany. Nampitandrana n'ireo nenizy anankirotana ny teo anivon'ny gendarmerie ho an'ny andro ny rapitso nandritra ny fivoahan'ny voka-pividianana ofisialy. Tafakatra 12 ny isan'ny mata aorianan'ny finanana enan'Antsantsa tany Fenerive Est. 12 am'zato amin'izy ireo no nampitsirina hôpitaly efa nampodina ny 70. Sahirana amponina amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny vilesy ny vilany no mitaty ny orana izay mitete ao an-trano ho an'ny tokantrano maro eto an-drenivohitra. Manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous, est tellement nous. Mitoky fitaka fa ny atao no hita. Manantena ny fandraisana tanana manokana ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana ny isam-batan'olona. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation. Voyez plus grand. La télé autrement. Satbox by Elite Pro HD clé en main. Découvrez plus de 50 chaînes internationales. Informations, divertissement, documentation et plus d'autres options. 3G, YouTube, Internet VOD, Full HD 1080, Wi-Fi. En vente chez Technobéourir, Elite AP Flou, Satbox by Elite Pro HD. Plus clé 3G, 470 milliards. Ankasitrahana ena tompoko lasy tompoko vavaka manjoto tapaka ny Akolo TV sy ny Akolo FM amin'ny ity takariva ity sady asainam-panajana ihany koa anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Makasika avy hatrany ny vaovao ny fiainam-pirenena no etsika nomboana ny fotoana amin'izao fotoana izao araka ny fanambarana ofisialy moa avy amin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana natao tamin'ny 20 ny volana Oktobra ady rampitso zoma 20 ny volana Novambra zany no amoana ny vokatra ofisialy ny fifidianana filohan'ny Republika Fiodinana voalohany natao ny 20 ny volana Oktobra ao amin'ny fobetoerana ao Ambohidahy no anatanterahana izany moa manomboka amin'ny 10 amisandratrandro no anaovana izay fanambarana mpabe-maso any vokatry ny fifidianana dingana voalohany totsaina ny 20 ny volana Oktobra lasa teo fa misarika ny sainy maro ihany koa amin'izao fotoana izao any makasika ny fanendrena ireo lehibe ny faritra hatramin'ny omaly moa izay nafantarana ny amin'ny Tsipria ny fanendrena manamboninahitra maro lehibe ny faritra izay dia maro ny adevitra isan-karazana ny ainga teo amin'ny firenena ireto avy ary ny lehibe ny faritra vaovao ireo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny filakevitra minisitra Omaly izay hotsahivina aminao hatrany ao amin'ny faritra Anosy ahitana ny kolonely Raoul Wilson fanomezana Israel ao amin'ny faritra atsimo andrefana ny général Robert ao amin'ny faritra atsimo antsinanana ny général Ranaifson David ao amin'ny faritra antsinanana Andriamatoa Talata Michel izy mody anisan'ny ao anatin'ny administrateur civil ao amin'ny faritra Diana ny kolonely Maevalaza ao amin'ny faritra Urumbe ny kolonely Rebibaka Jano
ao amin'ny faritra melaka ny colonel Voisson Mitovisoa, ao amin'ny faritra Sava Mananjary Lucien izy ihany koa dia anisan'ny administrateur civil, ao amin'ny faritra Sofia ny colonel Serge Elot, ary eo amin'ny faritra Vadivavy Fidivonany dia ny colonel Serge Elot mo izay hanambara taminao teo zany ny makasika ireto fanendrena vaovao amin'ny lehibe ny faritra ireto. Fa makasika izay vaovao ny fiainam-pirenena izay hatrany dia niarahana andinika ny fanapa-kevitra nanoloana ny lehibe ny faritra izay nanoloana ireo lehibe ny faritra miisa 10 izay niarahany filohan'ny tetezamita sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement taombany nandritra ny filakevitry ny ministre, ny premier ministre sy ny filohan'ny tetezamita izay tsy dia nifandray firy loatra ny hevitra sy ny tany-tokanga ny fantatra moa dia niarahana napaka ity fanapa-kevitra ity raha nambara ny premier ministre tamin'ity androany ity iarahantsika ny fanazavana makasika izay avy eo raha ny fantatra ihany moa zany makasika ity vaovao ity. Fa vaovao makasika ny fikarakarana ny fifidianana kosa indray dia hitovy tsy misy valaka amin'ny fifidianana notontsaina tamin'ny 2020 ny volana oktobra ihany ny fomba natanterahana ny fifidianana dingana faharoa, izy kosa nefa ny trano fisainana roa samihafa ho an'ny fifidianana roa sosona amin'ny fifidianana amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Miankina feno amin'ny fanapa-kevitra avoakan'ny CES sy ny fitsarana manokana misana ny fifidianana amin'ity rampitso moa zany mandritra ny famoahana ny vokatra ofisialy ny fanomanana izay ataon'ny senita amin'ny fifidianana dingana faharoa amin'ny 20 ny volana desambra ho avy izao. Ho an'ny fifidianana solombavambahoaka kosa indray dia ho samihafa tokoa ny bulletin tokana satria dia miankina feno amin'ny abetsahan'ny kandida izany. Raha ho an'ireo kandida latsaky ny 12 ao amin'ny bureau fifidianana iray dia taratasy A4 zany no isy ny sary famantarana sy ireo sary ny kandida. Ho an'ireo izay mihoatra io isay kosa dia A3 no isy izany. Ho an'ny fifidianana dingana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena kosa indray dia ho kely dia kely izany taratasy misy ny sary sy ny sary famantarana ireo kandida izany satria dia A5 no isy izany sary famantarana na ny bulletin tokana isy ny kandida izany. Fa hotoizantsika aloha ny fampahalalam-baovao eo amin'ny sehatry ny toe-karena kosa indray dia manana harena maro azo avadika vola i Madagasikara. Ny fanomezana sehatry ny mpandraraha hiditra amin'ny fanondranana entana sy ny fanamorana ny tontolo manodidina izany no antoka ahafahana mivelatra amin'ny fanondranana entana. Notokana androany moa ny fobe misy ny ITBM izay amorana ny fikirakirana ny tota-taratasy mikasika izany. Fanadadiana no arantsika. Ny sehatry ny volo fanondrana izay ananan'ny Madagasikara vokatra maro sy fantadaza maneran-tany, ny industrian'ny lamba, ny asa tanana, maro ireo karazan'entana ahafahan'ny Madagasikara mametraka ny anarany manerana izao tontolo izao. Sakana nefa nivesatra ny fikarakarana ny atota-taratasy mikasika ny fanondranan'entana makany ivelany. Mahakivy ny mpandraraha izany antony ilana ny toerana tokana fikarakarana ny fanondranana entana makany ivelany. Dia mba ohatrany amin'ny guichet unique ny création d'entreprise amin'ny DBM dia guichet unique ny exportation dia mba ato ihany zany ny olona manao ny rehetrarehetra kojakoja rehetra ilaina ahafahana mandefa azy. Roviana zany le izy ny faninay dia transitoire koa le zavatra niainana hatramin'izay dia hiaraka poitra tsy ho elato fa anjaran'ny fanjakana ny manome tontolo ahafahan'ny mpandraharaha mivelatra eo anivon'ny fandraharahana. Antoky ny fampandrosoana ny firenena ny fanondranana entana no izy miantoka ny fampitirana vola vahiny. Fitaovana izay entina ampiroborobo ny fanondranantsika entana makany ivelany. Nefa izany fanondranana entana makany ivelany zany tsy ho moramora satria misy zavatra be dia be no takina amin'izany. Anisan'izany ny qualité an'ilay produit, ny kalitao an'ny vokatra avy aty amintsika. Androany no nitokanana tetsy Antaninarenina ny foiben'ny ITBM izay tohana avy amin'ny ambasady frantsay eto Madagasikara ary manana tanjona ampandrosoana ny fandraharahana ara-barotra makany ivelany. Eo amin'izay sehatry ny fandrarahana sy ny tontolo ara-ekonomika izay ihany dia amin'ny taona 2024 no ivadika numerika avokoa ny fahitalavitra eto Madagasikara. Vokatra izany moa dia tsy maintsy ampiasaina ny décodeur satellite isan-tokantrano. Ho fiomanana sy fietrehana izany dia manolotra fitaovana ahafahana amin'ny tsena malalaka ny taona 2024 ny groupe Elite fanampanazavana. Navoaka zany ny satellite, izany hoe satbox
baelita moa zany fiantsoana zany hoe izy io zany de boîtier décodeur afaka hitantsika mpanjifa télé zany maimaim-pona ary ihany koa afahantsika mijery internet ao anatin'izany ny YouTube ary ao anatin'izany ny Gmail sy ny resaka météo. Inona ny tena mampiavaka azy amin'ireo entana zany mitovy aminy mampiavaka azy dia voalohany indrindra aloha izy io tsisy engagement ary tsisy ihany koa abonnement. Makasika ny vavony tsy fandripahalemana kosa indray dia mpitandro ny filaminana ireny voasambotra ny izadahatra nandritra ny fisafona sy ny fizahana taoriana ilay fanafiana dia tsy faralaza talatamaty nitsokanakany ambotry manjaka ireo jolana nafika nanao ny boklazy ihany koa anizandary nandritra izany hitateny antoerana moa tamin'izany ora izany ny mpitandro ny filaminana ity tsy milaza vetrany akory izany fanandray anjara tamin'ilay fanafiana izy afa somary nanetra ny mpanao fanadadiana ihany fa efa nokikisany anilarany basiteny amin'ny PA ny ampy ny bala telo ihany koa mbola mandeha ny famitorana amin'izao fotoana izao fa makasika izay vaovao tsy fandripahalemana izay ihany dia maro mametra-panontaniana fa tsy maraka intsony ve ny polisy pirenena sa ny jiolano efa tena tsy aitoaina intsony ankehitriny nirongatra ny fanafiana mitapy-adina tato ato ary saika hanamoizana ain'olona izany mezaka manao izay hotandrify azy moa ny polisy pirenena ka isan'izany ny fanampiana ny isan'ny postry ny polisy nanatonana ny ponina isy komisera telo avao ihany koa aorinana ny faritra manodidina renivohitra azay notokanana androany poste de police vaovao izy ity etsy ankady fotsy tany fotsy fanadadiana no arahantsika makasika izay. Fanafiana mpivarotra mofogasy teny Ambomamori Itosy. Fanafiana namoizana ain'olona teny Talatamaty. Fanafiana candidat député ka nahafaty azy tao an-tranony teny Ambody Isotry. Raha ireo no jerena, sarotra ny mamina vina afa-tsy hiatraika amin'ny tokantranony tena ny fanafian-jiolahy. Miteraka ororo sy tahotra eny anivon'ny fiarahamonina izy ireny raha tsy resaka afa-tsy ny zava-misy amin'ny faritra maro eto an-drenivohitra. Na ny teny Manjakaray na ny Tetsakady fotsy mitovy ny olona ny fandripahalemana. Tao anatin'ny fotoana efa elaela maromaro zay dia malaza tokoa amin'ny asan-jiolahy eto amin'ity faritra iadina ity dia Manjakaray kely tota Anjanary ary Ambatomainty dia mangataka izay raha azo atao fangatahana ihany hoe mba hanampy mpitandro filaminana eto amin'ity toerana ity mba hoampiana ny isany fa mety tsy dia mahasahana firy ny tanàna raha manontolo ny polisy efa miasety. Nampanantena ny ampitombo ny isan'ny polisy isaky ny postry ny polisy ny minisitra tompon'andraikitra teto raha ho an'Antananarivo renivohitra. Ny polisy zay mivoaka amin'ity promotion mivoaka amin'ity zany eo amin'ny 700 dia hiasa eto Antananarivo. Ka izay antony izay mahatonga anay zany mampanantena anareo fa renforcena zany effectif aty amin'ny poste de police ray aby ity. Manaraka izay koa moa dia tsara koa ny lazaina aminareo mbola mampisinety ihany fa tsy poste de police zao no zava-dehibe irarinao azy am'izao dia hoe milasa commissariat ho anirinany fa noho ny etaetanay noho ny fahitanay fa mbola tsy lavorary tanteraka ny filaminana zany dia izy commissariat anankitelo zay efa nahazahoana arrêté de création zany dia ny commissariat ny Alasora faharoa ny Mangakely ary fahatelo any Vato. Fanomezam-baovao ny polisy fiara-miasa akaiky amin'ireo andrimasipokin'olona no adidin'ny mponina amin'izany. Ho an'ny mponina ny fisorohana ny fanafian-jiolahy sy ny fampilaminana ny asa fitadiavany amin'ny andavanandro ny faniriana izy ireo. Eto amintsika polisy ray hatreto no misahana olona 3,000 raha toka polisy 3 no misahana mponina 1,000 raha ny fenitra iraisam-pirenena. Isan'ny fanamby iandrasam-bokatra avy amin'ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny ihany koa ny fifehezana ny fiparitahan'ireo fitaovam-piadiana eny ampelantanan'ireo jiolahy. Fa makasika izay vaovao ny polisy pirenena izay moa dia maro zany ireo tafiditra ao anatin'ny polisy pirenena azay nanao ny fanadinana an-tsoratra raha ny marimarina kokoa dia isy ny fiantsona azy ireo ho amin'ny rampitso izany raha ny fampahafantarana avy eo anivony ny mpitandro ny filaminana hatrany ireo zay navita ny fanadinana an-tsoratra moa afaka tamin'izany no misy ny fiantsony ny polisy pirenena ho amin'izay rampitso izay. Afa mikasika
ny zavantranga tatsy fenorivo atsinanana kosa dia 12 hatramin'izao no namony ainy taoriny ny finanana enanatsantsa any antoerana herinandro lasa izay natratra 12 moa ny isan'ny olona avy ao amin'ny fokotany maso no nampitirina hopitaly no itira raha ity ka ny 9 no notanana jabona ao amin'ny hopitaly nandritra ny 7 andro mahery izay ankehitriny kosa dia 7 sisa no mbola ao amin'ny hopitaly no jabona amin'izao fotoana izao ka ny 2 amin'ireo no tena mbola atahorana mafy ny ainy izy kosa ny 4 zay ralefa tatsy Tomasina no fantatra fa namony ainy avokoa taka izao ary ny fanazavana azay amin'ny aloha ranom-baovao iray akaiky ny hopitaly Finorivo Antsinanana mitondra ny antsipriany sy fanazavana amin'ny antso Atarby. Batrapena 10 ny isan'ny olona vao fokotany maso no nampidirina hopitaly Vonjimaika tatsika amin'ny fisaboana ny Finorivo Antsinanana. I 12 reo no azo nampidina avy hatrany no ny azahoana antoka ny fahasalamana. Ka ny 20 reo no voatery ny tanana ho saboana raha maso akaiky ny fahasalamana. Efatra tamin'ireo 20 tsy maintsy nalefa Vonjimaika tamin'ny Tomasina miaratsy ny fahasalamana. Tamintsika miteny amin'izao dia efa maty daholo mba nakivatra ny lefan'ny Tomasina. 20 reo zany efa nampidina tsara. Ka ny 7 sisa no mbola tsy salama aty amin'ny hopitaly be ny Finorivo Antsinanana. Ka amin'ireo 7 reo any anankiroa ihany tena mbola sahirana tanteraka ny fahasalamana. Ny aretina moa zany complication pulmonaire zany tena aretina mahazo an'ireto olona reto. Rehefa zao dia sarotra sabomafy no faritaka amin'ilay vatany ny poiziny. Antenaina zany fa salama tsara daholo ny vahoaka ny masoa ao dia sisa rehetra mbola tsy salama reo. Izay moa zany ny makasika iny vaovao izay nitranga tatsy Finorivo Antsinanana iny fa amin'izao fotoana izao kosa dia tonga ny sary maneho ny fanadihadiana makasika indrindra ny nambaran'ny Premier Ministre amin'izao fotoana izao dia ny Premier Ministre Omer Berzika izany mikasika indrindra ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanoloana ireo lehiben'ny faritra misa 10 eo anivon'ireo tafika avokoa moa raha ny nambara teto Omaly izay fanoloana izay raha ny antony nambarany moa fananaovana izany fanoloana izany izay nametra-panontaniana ny be sy ny maro ihany dia ny makasika ny fandriampahalemana raha ny fanazavana izay nentin'ny Premier Ministre raha antsika taka izao. Raha ny tena marina dia ireo chef de région teo aloha dia nitendrena ara-politika ny nanendrena azy. Ankatoko ny fifidianana tsika izao mitady filaminana sy mitady fitoniana ho an'ny tsirairay izany zavatra zany. Ka noho izany dia neverina fa tsy tokony olona momba ny atsy na ny aroa no hipetraka eo amin'ny fitantanana ny région na ny faritra fa olona izay nianiana amin'ny fanompoana ny tanindrazana ary olona izay heverina fa tsy hivadibadika na koa anoana ny atsy na ny aroa fa hijanona amin'ny maha-neutre azy. Zay no natonga na miaramila na zandary no napetraka eny amin'ilay toerana heverina fa mafana na mafampana na mety hisy korontana vitsivitsy izay efa hita taratra nandritra ny fotoana teo aloha. Raha ny resaka moa izay ambaran'ireo mpanara-baovao mahakasika ity fanendrena ireo lehibe ny faritra misa 10 ireo dia efa miray tendro zany ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny filohan'ny Tereza Mita ankehitriny malona indrindra ny fifidianana izay isy amin'ny dingana faharoa amin'ny 20 ny volana Desambra ho avy izao. Fa mahakasika ny fiainam-bahoaka kosa indray dia 2 andro nifanisy izay dia afoana ny orana maro amin'ireo trano eto Renivohitra indrindra moa fa ireo tranainy no tsy maro intsony ny tafa mitete ny ankamaroany. Sosy koveta tsy afa misaraka amin'ireny ny olona manana ny trano mitete ireny ireo kojakoja an-dakozia izy fitaovana amin'ny tokantrano moa no ilaina ho ampiasana amin'izany samy manana ny fahazarany ny tokantrano tsirairay avy rehefa tonga ny orana. Arahantsika ato anatin'ity fanadidina ty ny fomba izay hatratra isan'ny tokantrano moa rehefa misy ny fotoana ny orana. Tsy popina nimbonana akory eto fa ao natokantrano indray petraka etsy avaratra Mahamasina. Rehefa fotoana fahavaratra sahala amin'izao betsaka ireo trano mitete indrindra fa ireo ratsy tafa. Rehefa mirotsaka ny orana alahatra eo ampivoatrano daholo na so na koveta hatramin'ny vilany tetazana ranon'orana. Ho an'ireo manana tafo mitete efa manana fomba fanaony izy ireo.
Tsy maintsy hoe vonona foana zany raha hoe akaiky tonga amin'ny fahavaratra efa homanina daholo zany rehetrarehetra hoe sio koveta sy ny karazana. Saika mitovy hatrany fomba fanaon'ny olona rehefa fotoana nirotsakorana sahala amin'izao. Ho an'ity renim-pianakaviana ity, hafa mihitsy ny fomba fanaony ankoatra ny fametrahana saosy vilany eraky ny trano. Amin'ny siligoma toy zao dia efa mitetera reny lavadavaka kely reny. Mitetera daholo. Mora ny siligoma, saingy lafo kosa ny mividy tafo na mba mpanamboatra tafo-trano misy lavaka. Raha ny fitantaran'ity renim-pianakaviana ity, rehefa avy ny orana, avy hatrany hatrany. Efa misy foana fanamboarana atao rehefa akaiky ny fahavaratra, saingy tsy maharitra zany. Indraindray izy hoe ohatra amin'ny jojo zao le orana hoe le hoe tsy misy rivotra dia tsy miditra le orana, fa raha vao misy rivotra be dia tena milona atao anaty rano zay orambe. Tena orambe fa dia manda orambe koa ato e. Ho an'ity renim-pianakaviana ity indray, tsy atsangatsony nateraky ny orana fa fako mihitsy. Mandalo eo tokotany izy ireo avokoa ny rika rehetra avy any Andohalo ka tavela eo avokoa ny fako rehetra. Fako be zao. Zao, io fako be io. Tony. Zao. Ny zany fako be daholo iny rano. Zao zao lasa fotaka be mihitsy ny eto. Rodana mihitsy zao gabonay. Jere tony. Tanora fako be mavosy reo. Mipaka zordira amin'io tsy maka zordira le fako avany mbola mifatratra ihany koa tena. Iray tanàna ireo tokantrano rehetra ireo ary mitovitovy avokoa ny fijaliana sy ny fahoriana rehefa fotoana tahaka izao. Mbola ho lava ny fahavaratra. Araka izany, maro ireo olona amin'izao fotoana izao nefa manomboka mividy tafo ho an'ireo mahatakatra izany. Ho an'ireo tsy mahatakatra, ankoatra ny fanamboarana petatoko dia mandeha hatramin'ny vilia sy ny kaopy atao fitatazan-drano ao an-trano rehefa tsy maharaka ny vilany sy ny so. Maro ihany koa rehefa manomboka mametraka zavatra mavesatra eny ambony tafo hisorohana izay mety ateraky ny rivo-doza izay voalaza fa efatra nandalo eto amintsika raha ny nambarany mpamantatra ny toetrandro. Tantatra any anelakelan-trano sy manamorona ny arabe kosa ny mitondra ny fakonimponina ny ambany tanàna izay mivarina eny amin'ny ireny lakan-drano lehibe ataon'ny kanala Andriatany. Araka izany dia efa misy amin'izao fotoana ny ampahany amin'ireo mponina izay tonga saina amin'ny tokony ny adiovana ireny tantatra ireny. Karamakely moa ho an'ireo tsy anasa ary avy amin'ny tsara sitrapo ihany koa no manome izany karamakely izany. Ny fanadidina mahakasika izay. Anjezika antetezana voany voalohany sy faharoa ary ankasina ireo ny fokotany manamorona ity lakan-drano ivariana ny maloton'ny mponina manodidina rehetra eto amin'ny boriboritany voalohany ity. Ity lakan-drano ity izay isan'ny mivarina ao amin'ny lakan-drano lehibe n'Andriatany. Tsy nisy fanadiovana noho ny tsy fandraisana andraikitry ny komina Antananarivo renivohitra. Ny eto antetezana voany nitohizan'ny asa fanadiovana nanomboka ny alatsinainy farany teo, tsy mifidy ny maloto mivarinao ny tsikafona maniry tsy lazaina intsony. Aminay zany le olona zany tsy manaja an'le izy mihitsy fa tonga dia anary maloto le ety amin'ny tatatra nefa ny olona samy mandeha ety daholo tia na manadio ary ianao dia ohatrany hoe kivy be amin'le maloto. Na maloto any an-trano dia ariny eo daholo dia izay zao nanadio dia efa avy indray ny sasany manipy eo indray. Ny fako zany dia mitondra aretina zany le izy rehefa hoe tsy voakarakara ety aminay satria moa ny tanànanay zany iva be dia tonga izay dia dibo-drano mandeha ny aretina zany moka ninona ety aminay be dabe rehefa tsy misokatra ny lalan-drano. Rehefa mianatra aloha mpianatra vao miakatra ny rano dia tena sahirana mihitsy na ny ray aman-dren'ny mpianatra ary tena mijaly mihitsy amin'ny fanaterana ny mpianatra nefa ny fahasairana ny etsy an-daniny ny raha mahita. Teraka olana maro an'ny mponina manamorona azy ny tantatra tsetsina na ny fako na ny fofona aterany. Antony nanaovana ity asa fanadiovana ity. Ano ety amin'ity faritra ity zany miakatra be rehefa fahavaratra satria tsetsina le kanal, tsisy manadio le kanal. Dia zay zany nampatonga anay hoe andao atao ty kanal ity manomboka izao satria ho avy indray le fahavaratra efa nanomboka avy moa izy tamin'ity herinandro ity. Dia nanomboka tamin'ny latsinainy teo zany zay nanao ny évacuation an'le kanal niainga tany Anjezika dia mikisaka moramora maketo tetezana voany voaloha dia mikisaka ho any tetezana voany faharoa any dia mikisaka makany akasina mba ho libéré le izy. Dia manarakarak'izay koa zany amin'ny elakelan-trano rehetra ny évacuation rehetra mba hialana amin'le fiakaran-drano be zany. Mahatsiaro fampahasahirana araka izany ireo mponina satria dia ny fiainana andiavanandro mihitsy no miova rehefa madio tahaka izao ny toeram-ponenany. Io zany dia aloha dia feno tsikafony dia feno tsentsitsena maloto dia izao izy zany mba madio izy aloha zany dia mba namoka raha miala voalavo mba tsy misy tombontsoa amin'izany zao dia vao mijery madio zany dia mba mahafinaritra aloha zany izay mba mijery zavatra madio anao
mba tsy mandositra mpanjifa fa hoe mahita an'le tsena izy zany dia mba manantona hoe mba hividy zavatra rehefa madio anao zany. Le resaka fitadiavana le tombony zany tsy nay zao mipetsaka fotsiny eto tanàna tsisy atao dia saratra zany sady ny tanàna madio fidiram-bola misy dia manome azy dia mba misy tombontsoa anay zany le izy na amin'ny tanàna fahadiovana na fidiram-bola. Rano zany rehefa miakatra zarafavy le orana dia miakatra le rano dia mavidy hoe manainga akandro mihitsy mandeha amin'ity rehefa tsy vita ny hanina dia mba hoe zao zany le lakan-drano zany mandeha tsara le rano mizotra tsara satria voadio le tsetitsetsina dia zordira miala daholo. Mbola mitony asa noho ireo lakan-drano eraka Antananarivo mifandray. Tsy misy vokany lavitrezaka araka izany ny fanadiovana raha toa ka tsy ny rehetra no manateo ny tandrify azy. Ny vokintany izay efa nanambaratra any fa tsy manana no enti-manana hoentina manao asa goavana. Ireo tompona ndraiky mpahefana ambonimbony kokoa no tokony indray fepetra mahaloana ny toe-javatra iainan'ny vahoaka madinika. Makasika izay lafiny fahadiovana izay hatrany dia mbola maro ny vato misakana eo amin'ny sehatra izay fanaparitahana ny rano fisotro madio izay fidiovana sy ny fanadiovana. Nataon-drano moa ny tombana mikasika ity sehatra ity. Fanampanazavana hatrany no arantsika. Coordination zany ny tena somary olana kely satria efa miverimberina foana izy io hatramin'ny nanaovana tombana isan-karazany nefa ny ankehitriny heverina fa ho afaka izay fiverimberenana olana zay satria tsy misy fanatsarana le atao hoe fanatsarana aloha mariako kely ny fanomezana rano fisotro madio ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny indrindraindrindra reo ataontsika hoe couche vulnérable le somary sahirana zany sy ny plus démunis reny mba hanomezana an'ireny olona reny amin'ny rano fisotro madio. Zay le olana zany hita teo amin'ny alalan'ny fandrindrana ny asa isan-karazany ny mpamatsy vola etsakila nefa vonona amin'ny ankapobeny dia avy eo koa any amin'ny fanomezana ny olona ny kabone manara-penitra sy ny fanafoanana n'le ataontsika hoe défécation à l'air libre na ny fangerena kalamanjana. Eo amin'ny sehatry ny tsy fandriampahalemana indray dia olona efatra no sariny izandary niaraka tamin'ny Baspoleta maty 49 tetsy Antanambao Bongatsara ny 20 ny volana Novambra teo. Raha ny fantatra moa dia avy namaky trano tany amin'ny faritry faratsio ireto dahalo ireto iotratreo tetsy ankelan'izay dia nilaza ihany koa ny teo anivony zandary Marim-pirenena mikasika ny fepetra azy eo raisin'izy ireo mandritra ny famoahana ny valim-pifidianana hotanterahina rampitso. Ny fanadina makasika izay no arantsika. Baspolenta ray, balavalo, matraky elektrika iray, akanjo miaramila sy fitaovana hafahafa koa no tratra rehefa nanao fizavana teo amin'ny toerana antsoina hoe Antanambao ny zandary avy eto Andoharano fotsy ny 19 Novambra teo. Fampitam-baovao avy any faratsio no nilaza fa nitsoaka niakatra aty an-drenivohitra ireo jiolahy avy namaky trano tany an-toerana. Raikitra ny fizavana ka efa tany tratra tamin'izany. Nitoy ihany ny fizavana ka lehilahy iray voatondro mpamatsy bala azy ireo indray no sarony. Tambokany ny etsika zany nataon'ny gendarmerie ny compagnie Antananarivo izay miarahany brigade Andoharano fotsy tamin'ny herinandro ity. Sabotsy 9 Novambra 2013 zany tamin'ny sivora dia nahazo antso avy any brigade gendarmerie faratsio zahay zany fa misy andian-jiolahy izay nanao fanafiana zany tamin'ny zoma 10 Novambra 2013 ka nitsoaka nandositra teto Antananarivo eo amin'ny Bongatsara moa misy barazy brigade Andoharano fotsy. Rehefa natao zany fizavana taxi bozy mandalo dia tratra teo zany ireo jiolahy miisa efatra. Rehefa natao ny fizavana dia nahitana basy PM 49 anankiray, bala calibre 9 miisa 9, matraky dia veste nandeha de combat dia kagola miisa 2 lampe de poche miisa 4. Ny fanadidina natao zany dia niaiky ny heloka vitany ireo olona ireo ary koa niaiky koa izy fa nanao fanafiana maromaro teto Antananarivo sy ny manodidina dia teny Amboditra Atrimo, Indroa, teny Kely amin'ny Tanjombato, teny Anosizato, teny Malazabita Tafika ary teny Sabotsy Nambotroma Andramasina. Mariana zany fa efa jiolahy fa nikiady ireo olona ireo ary nivoaka ny 10 Novambra 2013 ka voanivoaka zany izy sasany tamin'izy ireo dia tonga dia nivelona nanao ny asa ratsy indray. Tetsakilan'izany andro iray mialohan'ny voan'ny valim-pifidianana fihodinana voalohany izay ho filohan'ny Repoblika faefatra androany milaza ny teo anivon'ny Gendarmerie fa tsy hitsitsy amin'ireo izay mety ohatra ny fefy ka mini manakorotana eo andro rapitso io. Publika eto amin'ny faritra Analamanga araka ny efa nahitantsika anazy dia efa betsaka ny ezaka nataon'ny mpitandron'ny filaminana mifondrona ao anatin'ny Morey
ho amin'ny fampiperana n'izay filaminan'izay tao aloha nandritra ary aty aoriana ny fifidianana filoham-pirenena fidinana voalohany teo fa natao ny ezaka rehetra mbola atao ny ezaka rotoizany zany ho amin'ny fitanoana ny filaminana mandritra ny fivoahan'ny tokatrano ofisialy sitraka ny tompo rapitso sy ny aoriana rehetra ho amin'ny fidina faharoa izay rehetra fifidianana mbola ho avy eo ny ezaka izay manatsanteraka izany afa ny antso avy ataonay dia ny famorinana olona tsy nahazona lalana dia tsy tokony fanterahana mihitsy fa andray ny fepetra manandika n'izay mbola mini mandika izay lalana velona izay ka dia manentana ny rehetra ho amin'ny fiarahana tandro ny filaminana fenso tanteraka ao anatin'izao vanim-potoana ny fifidianana sy indrindra ihany koa manakaika ny fotoana ny farany taona isika izao. Misy tranga tena efa hiahina sa ho fisoroana ny mety ho tampoka mpitandro filaminana manjatony maro no mifanaretsaka manerana ny renivohitra sy ny manodidina rahampitso. Itombo noho ny isan'andro ny isan'izy ireo mandritra ny tontolo andro sy ny alina. Afahivirenantsika kely ny mahakasika ny lafiny ara-politika notokana tamin'ny fomba hosalomany ary ny trano foibe ny ZTT-na ny Gazety Tanindrazana Madagasikara izay manoana ny kandida rakotonirana Dodarson Solovavam-bahoaka eny amin'ny boroborotany fahatelo. Ilaza pahibe maso ihany koa teto ny antoko ZTT fanoana ny kandida Robinson Jean-Louis amin'ny fifidianana fiodinana dingana faharoa fitoviana hevitra amin'ny kandida ho filoham-pirenena larina fahatelo amby telopolo moa no antony ny fanoan'izy ireo izany hoe fankalana ny fanonganam-panjakana ity trano etsy Andravoahangy ity moa izay foibe ny antoko manomboka izao ho an'ny fifidianana manaraka rehetra izay ho avy araha ny fanadihadiana izay arahantsika tahaka izao. Ia fa maranantsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia mahakasika ny vaovao ara-panatanjahantena indrindra moa mahakasika ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny tenisy ambony latabatra izany mandritra ny efatrandro no efa mitady etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina ny solitena isamparitra amin'ny taranja tenisy de table izany iady ny tompon-dakany Madagasikara. Fitaovana manaraka ny fendrairesam-pirenena moa no ampiasain'ny federasiona amin'ity fananana amin'ny tenisy ambony latabatra irity fanadihadiana no anantsika. Io maraina io no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny tenisy de table taona 2024 izay atao etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena. Ny maraina teo dia miakatra ankanja ny isa-tarika ary ho an'ny rapitso kosa dia ireo olon-droa miaraka no ifaninana ao anatiny izany. Tonga avokoa ireo mpandray anjara. Ahitana ireo skadj rehetra 320 par équipe double ary ny individuel première série ka hatrany amin'ny 3e série. Koatr'izay dia daholo ny solitena avy amin'ny ligue tsirairay avy. Ahitana ireo izay tafakatra zany teny anivon'ny section sy ny ligue. Eo amin'ny 50 eo ny mpandray anjara andrasana. Toana manokana avy amin'ny RTL moa ity fananana ho an'ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara amin'ny tenisy de table ity ary ny loka lehibe andrasan'ny rehetra amin'izany. Amin'ny 5 millions d'ariary eo zany ny prime hozarana amin'ny ireo mpandresy tsirairay avy. Ao anatin'izao fananana ho an'ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara eo amin'ny tenisy de table izao dia itiliana ihany koa ireo tanketsa sy ny andrafitra ny ekipa-pirenena ao anatin'izay taranja izay ka ahafahana mandray anjara amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny taona ho avy io. Dia ny vaovao ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara amin'ny tenisy ambony latabatra iny koa no hoentsika manana ny fampalalam-baovao tompo kilasy tompo vavy tamin'ity atakariva ity dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandram-peona ho amin'ny rahampitso indray.